faly miarabantsika tombovavy sy tombolapa anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 araka ny efa fantatsika dia i Fidèle Razarapiera solomavamboaka ny Madagasikara voafidy tao Ambatondrazaka no vahintsika. Miarabanao monsieur le député. Miaraba Jor Vojanary, miaraba mpanaraka ny fandarana solanga ty voalohany tongeto. Voalohany koa tsika amin'ny rahalamba manao fandarana ianao ndray manontany. Zaho manontany. Zaho efa nanontany ianao. Ndray mandeha resaka TNT raha tsy diso akany ndray zao tratra fanontaniana re. Mbola mandeha tsara ny azeda? Mandeha tsara. Atoinao rery sisa manao an'le fandarana? Normal be zany satria ny fandarana isan'andro. Ny andraikitra i maître Andra Zafimantsy lasa président groupe. Donc mitombo zany ny andraikitra ny amin'ny le manetsika le fandarana tsy mora zany teo aloha teo izy tsy de en forme loatra donc miandry anazy tena hoe tanjaka tsara manana an'le satria mipetraka mandritra ny adiny roa lava zany. De adiny roa tsy na fandarana. Rendrenjato. Rendray resaka nandalo fotsiny. Tsy hoe nandalo ka. Fa rehefa tonga fifidianana de normalement zany zahay tatia fanoerana de misafidy niaraka tamin'ny firaisankina. De misy fandraisan-dahatra moa zany arahana tao firaisankina nefa tsy de naresy lahatra zareo izy de nanao indépendant niaraka tamina parti hafa de ny fandaminana nefa zany le azeda tsy tokony ampiasaina amina sehatra ny entité hafa fa tato amin'le firaisankina de teo nisy an'le break kely zany de lasa break lava be. Lasa break lava be tsy verina tsony. Tsisy an'izany tsy verina tsony zany politika raha ty tsisy adversaire éternel zany. Androany ianao miaraka amin'ny Andro Rajoelina Rapitso anao miaraka amin'ny Ravalomana Rapitso anao miaraka amin'ny Rapitso tombontsoa no éternel ny firenena no éternel. Fa zao Fidèle Razarapiera timo. Tsara zay ihany ny tokony hidira. Ay moa. Mbola tsara anao tokoa raha tsy ny timo. Ay. Satria teo alohan'izay mpanohana fotsiny. Tao amin'ny Viva nanohana ny hetsika nanohanana sy nametrahana ny Andro Rajoelina teo. Nanonganana ny Ravalomana. Nanonganana tsara nanonganana ny Ravalomana mihitsika. Zay le izy. Fa rehefa nisafidy anao politika hiditra anatina toko de ny team ihany no nidirako antoko. Za koa tsy HVM. Za koa nanohana Rajoelina Mampelina. Fa tsy HVM. Fa tamin'izay fanohanako zay de tao amin'ny sehatry ny communication ihany niditra. Fa am'izao fotoana zao sady manao communication manao politika. Samy hafa mihitsy zany tontolo rehetrarehetra zay tenenina izy daholo. Zay tsy hitoviny. Zay tsy hitoviny zay. Tonga de hiditra amin'ny votoatin-dresaka tsika Fidèle Razarapiera ny tena mafana am'izao ny resaka de momba ny colonel Patrick Rakotombamonjy. Tsy tokony valapatra ianao fohy fotoanantsika eto tsy adiny tsy adiny telo any amin'ny azezintsika azonao lazaina ve ny hevitrao. Fezatena anankiray mafitina an'io mainy afina tsangany le fitondrana zay zany tena mafy anazy amin'ny ankapobeny satria ny fitondrana namorona an'io. Namorona any? Io resaka colonel Patrick io ka zay nefa tonga le mainy afina tsangany. Rehefa nirehitra le hafa sarotra mamono anazy ary mbola iredarety io zany ivavana amin'ny Andriamanitra moa idonaka tanteraka mihitsy satria le tsy fahaizana zany no miteraka zany. Mihevitra ny olona ho badraodra no ianao foana rehefa manao zavatra de hoe tsy matakatra le olona kanjinina teo. Hafa izy fomba fitenina zareo iredareda ny fanondrina ho mainy firenena ny tiana le mpitondra. Ay. Le hevitra ke zany teneko zany mainy masaky neviny zany izy zay le azavao kely le hoe mainy afina tsangany izy ny namorona an'io fa inona ny foroniny ka zao le izy apetrako aminao fotsiny. Président de la République miakatra plateau amin'ny TVM menao olona mahafantatra tsara zany hoe télévision malagasy zany. Ny olona tsika androany zazana velanao ao tsy ohatra anao. Jor Vojanary raha seko manontany ny filohan'ny Rajoelina tsisy virgule latsaka eo. Am'izao fotoana zao mpanao gazety ny TVM manontany an'i Rajoelina Girlande fotsiny. Tsy teneny an'i Rajoelina de izy OMF. Eo le olana zany. Zany hoe tsy miteny tsisy mpanao gazety moana zany raha rehefa ohatranao zao manontany anahy. Vao miteny anankiray de efa mitsatsainiko ianao zay ny atao hoe mpanao gazety mametra-panontaniana. Fa reto le OMF reto. Inona le hoe OMF? Mbo mijery Florent zay le satao zany koa sa mpiara. Fomba fiteny ke zany efa tsy te hanona an'izy fa sikirinao de lasa tonomby fa OMF zany tena tsotratritra malaza anazy. De mijery fotsiny izy. Eo zany izy tsy miteny nini tsy hoe le président ametsainy ihany zany efa hoe tsy azo fandriana mihitsy ao anatin'ny fisehoana io fa fisehoan'ny président io atao impeccable tsisy latsaka kanjo inona teo
nisy latsaka inona ny latsaka ny tena ngeza indrindra atao anatin'le hevitra ny voiziny no tsy nyresahany ny voaka ny tobony zandary mitsoka ary any ivelan'ny Madagasikara président république no miteny version an'iny tonga de officiel hoe io olona nitsoka eo efa any ivelan'ny Madagasikara izy am'izao fotoana zao izy nafantaran'olo rehetra an'izay le tamin'ny lahady iny lady izy miresaka any ivelan'ny Madagasikara tsy fantatra sisa noho ny antony tsy fantatra ianao hoe président république de tsy fantatra an'izany nefa ianao lanao plateau iresaka an'le thème ianao fa noho ny antony tsy fantatra de tafatsoka le olona natao famitorana tobo raha tsy mandrafy eto ny resaka io raha angaty tsisy gijogijo hoe eto misy lalapoza ao anatin'ny youtube io lalana madio daholo ao ahary misy mpiambina zay hoe eto misy vavahady de misy mpiambina mijoro ao nany anatiny iny aty ivelany ahoana ny tafatsoka olona anankiray amin'ny 10 maraina nafatarana zay ndray de eto filohan'ny teny meran-dola ndray niteny tamin'ny 10 maraina io zany hoe voa voaka tsy kelikely ana mbola voaka atao zay tonga anateny iredarety amin'ny 10 maraina olona mitsoka misy mpiambina zany le olona nampitsoahana zany izy raha nitiny fidèle raha zara-piaratenenina raso aloha mbola tsy niteny zay fa misy tandrevaka ao zany le tandrevaka ny tsinoko hoe youtube raha tsy mandravy io de anao tandrevaka ny mpiambina an'le olona satria le olona ke gavy rehefa gavy ianao zany de imbenana garde à vue de misy mpiambina ianao zany rehefa gavy satria natao famitorana de natory tao gavy zany ao anatin'izay tafavoaka izy raha ohatra ka misy olona avy ao an-tranonao mangalatra ka mivoaka inona ny réflexe anao tsy maintsy vonjeo hoe lasa any le mpangalatra iny enjeo re olona maninona tsisy orakoraka mihitsy nandro dimaraina zany karaha misy orakoraka tena tonga de malaza be mandrapatonga ny satria mbola trano daholo ny vady jandary ny zandary satria kazerne io misy olona mipetraka ao misy jandary mipetraka ao sisisisy tsy maintsy eny be hoe lasa nitsokano iny le colonel natao famitorana tao iny tapakandro maraina zany tsisy resaka tsika raha tsy colonel nandositra na enona zany nareo tsisy nivoaka parsi zany ny colonel io tao rehefa parsi voan'ny colonel io organisé zany misy réseau tao ary le colonel izy tena ny manome indisy zandary maromaro ny doyen diplomate eto Madagasikara ambassadeur Comore nonce tsisy olona gavogavo zany olona matretre daholo zany chef sécurité ny ambassady zany atsitonoa ambassade de France hoe donc inona ny ifandraisan'ireo telo reo fampitsoahana ny olona io ivoaka ny Madagasikara zay ihany zany hoe nalaina zany le tary to amin'ny toby de ny organisé ary tary io mitsoka ny teo ny katrakatra maramila rehetrarehetra eny aminy jereo le izy manao fandarana fa le tena le teo ny tena le katrakatra mihitsy daholo miaraka amin'ny insigne rehetrarehetra tsisy vanga raha olona mitsoka zany tsy mavita mandray akanjo anao fa mety sorta fotsiny entinao mitsoka de lasa ianao fa maninona izy manana an'ireo akanjo hatramin'ny kravaty tafika malagasy eny aminy any amin'izy manao vidéo mivoaka daholo reo dikan'izay matoy olona tafatsoka zany afaka nitsoka ampilaminana ary manao fanamina maramila manao rapprochement am'izay tsika hoe ahoana zany no fomba nivoahany io fa maninona mihitra le resaka Comore akaiky kely ny anafo sainako ingany hoe zaho diso mandalo tany amin'ny misy Comore zany le fampitsoahana anazy zay no mety nanaovan'le masivotosika faminy tam'le fampitsoahana hoe andraikitry ny mampipita anazy eo avy eo izy zany vao de beta be moa zany fe mandeha izy peau rouge natao hoe peau rouge de le ex semipi ny peau rouge ny farany manana solidarité indrindra ny peau rouge 6e ny peau rouge seconde zany hoe le mpianatra atao amin'ny 6e taty amin'ny classe de seconde reo misy solidarité am'le hoe AET zay ny fikambanandreo reo zany na lasa nanao maramila na tsy nanao maramila sy misy tsy nanao maramila reo de ao anatin'le fikambanana daholo zareo ary ty colonel Patrick ty nianatra tany amin'ny CMP izy fa rehefa tonga teo amin'ny classe terminale reo zany le isan'le tsy sélectionné le tsy tafiditra nakany amin'ny académie tamin'ny andro ministre Ramakavelo fantatry ministre Ramakavelo zany de rehefa tsy tafiditra tany izy de mivoaka civil daholo aloha izy sy promotion an'izay tsy voaraiza inona nataony niditra soldat tany amin'ny gendarme atao amin'ny EP7 izy avy eo izy nanao élève gendarme mafy le parcours letary CMP mivoaka lasa misy fanono anazy moa le ravinala reny fa aloha tsy tonoko fa ratsy be zandary vita ny roa taona lasa élève gendarme vita zay nianatra indray izy nanao médecine lasa peloton spécial izy zay mahatonga anazy lasa docteur militaire io médecin militaire zany satria peloton spécial izy rehefa nisy fotoana izy teo amin'izy peloton spécial io izy efa maramila mbola nanao enaminy io
donc le parcours le tsara matanjaka be nazotinana izy donc zay zany le olona zany amin'ny akabe tiako tenenanao hoe io olona io tsy olo-kolom-poana fa olony fifandraisany ny tompona ndraiky mpanjakana ary reo matretrehany fanjakanareo a maka renseignement amin'io satria agent de renseignement grave be ny antony nanenjehana azy a dia le resaka le nametraka cocktail molotov zay le votoatiny ty matsy efa ty amin'le izy le fa tafatsoaka ny resaky fidèle somary lavalava teo tsy mandahanao akory ny manazava an'izay fa le hoe le cocktail molotov napetraka colonel Patrick misy vidéo ozy ny général Bomba général Misotro Ronono président ny Sénat no niteny misy vidéo tany amin'ny colonel Tahiny zay DPJ rehefa nitabataba colonel Patrick de hoe tiangeny vidéo avy fotsiny le vidéo de hitatsika hoe io izy nametraka anazy satria misy le vidéo misy proof mihoatra ny vidéo veraka ty inona ny politika ambadiky sy io resaky io fidèle miady atrano mpitondra fanjakana voilà iza mpitondra neny mpanoitra sy mpitondra efa miady atramizay nareo iny efa tsy fa matotsika miteny hoe miady atrano tsy hoe Ravalomanana sy Rajoelina ny miady atrano fa miady atrano Rajoelina sy ny firongony tapitra tsy inona mandany any Rajoelina zay ny grave amin'io zavatra de samy mandrivotra daholo teo izany manohy teo dauphin any Rajoelina nefa tsy manendry relève zay nge problème mali izy raha nanendry relève Rajoelina tsisy problème izy tonga de fa mazava hoe tindray nytoanana fa hatramin'ny androany mbola telo taona kosa e safa politique zany efa hita zany efa hita soritra ty am-piandohana atosika ao ny olona andiby anao na tsy mbola teneninao mpabe maso ary ty de efa tsy maintsy omenao sehatra izy ao amin'ny antoko ao amin'ny toerana mena anazy izy enao nke mambo zany nke problème tamin'ny commune de lasany maramila avy any aminay nasena fidy taty zay vao lany le natao lany tsy lany io satria tsy nomanina le olona hoe ho atao be ny tanàna de rehefa tonga tokoa le fifidianana zay am'izay vao mitady ny fomba rehetra ahoana ny alana zany mantsy fomba fijerin'ny fidèle zany misy maramila tena mifidy teto Antananarivo tsy any am'le miaramila fa le relève foana ny tiako iverena le relève nidolany reo olona miaraka amin'ny rehetrarehetra reo izany teny raha ny tokony ho izy izany teny kaifizany tena ny fidèle andana manontany any Rajoelina anao andrano ohatra ka tsy mbola voninanao président izy mbola mitady ny fomba rehetra izy ahoana ny janonany eo saingy tsy possible tsony izy aza mitena tsy possible zany président fa alefasiny relève mandana akoroa ihany ka fa izy mbola mitady hevitra fara miresaka amin'ny olona manodidina anazy fa mbola zany ketrehany ahoana ny janonako raha ao aminay amin'ny assemblée nationale tsy possible tsy azo kitihany amin'ny alalan'ny assemblée nationale ny resaka mandahany anao référendum hafahafa ihany izy le tsako lavy satria na ny communautaire tsy anaky an'izany donc tsy tan'izany le hevitra avadika any aminareo mpanohitra any tim mandrindrindrindra tsy manana relève koa raha valo manana izany teny zany zahako fijerinareo zany fijeriko zay nahoana satria mbola izy rehefa ohatra ka nalefa hoe tsy candidat président Ravalomanana nahoana zay manana ny tojo zay manana betabe hoe ay tojo zany no mety ho lasa président tsy betabe ao ray fotsiny zao de efa bala anankiray mandeha be ary tsy hentsony tojo noho zay normal zany ka zay nge olona tsy mpandrombaka fahefany rehefa nareo koa tsy resy zay fa no resenareo mpitondra fanjakana asiko toy ny lesy manao zany mikrapaka no resenareo mpitondra fanjakana misady reseny amizareo zay tsy resy matoy anao mampifidy maramila dikan'izay a tsy matoky valeur ianao zany betabe nge maramila za zao manana olona fantatra manana satria avy any aminay hoa spiritaire avy any aminay nge miteny zay reto le andeha hifidy inona natao avy ambatondra zaka ny dilamena rehetrarehetra iny inona natao alaina ny marqueur ny asina mangamanga ny tanana de mivoaka taria mito taria Betongolo de iny ny asia ohatra zao de ohatrany avy fidy satria natahotra ho anaovan'olona fitsaram-bahoaka tao anatin'le fifidiana natahotra nge le maramila ary nisy zany irina Andriamasinoro PCSG anay député ny faefatra natratra teo Andriafanambojanahary misy proof nge zany hoe nampifidiana maramila raha madobe be ny tanàna am'izao fotoana zao tsy lany zany io fa nareo moa zany tompony fahefana forcé nareo le izy manao amboletra tsy maninona nareo mpitondra io hafa tsy hoe rehefa miteny zany zay de amsady sainy amzareo zany hoe tsy malemy zany ny mpanohatra fa tokony andesy fo matanjaka loatra mihitsy ka hoana tsy mahalavo amin'ny fifite sady zay tsy fandrombaka fahefana eny Antananarivo samihafa ne le hoe ataonareo mitovy style amin'ny andro TGV zahay zay tsy andro TGV zay olona manao politika tena hoe alternance démocratique manao politika amin'ny resaka lalàna zany reo olona tsy manaja lalàna mitsikitsaka lalam-pandroana manolana mihitsy moa zany tena marina fa ny aty amin'ny fanoherana de mametraka hoe zao voasoratra anatin'ny lalàna zay zao anatin'ny
assemblée nationale manana 7e vice président de lalanao mametraka hoe zahay manana droit mampiantso ministre de mampiantso zay io zao zay no soratra anaty lalàna de ny mpitondra fanjakana tady tsy anaiky an'izay hoe ampanatsonay le ministre fa manino zay nge azo soratanao rehefa tsy tianareo ataony ohatra zay zany zay le fanoheranay a texte correct zany fanoheranay tsika zany nysarindry andro rajoelona sy firongony le manao politika tsy correct le manonganongana io de ohatra raha fa tsy manao zay de tsy matanjaka non tsy ny fanonganam-panjakana no mampatanjaka ny atoko politika fa ny fanananao olona miresaka ohatra anazy io zao manana ny timo raha bala roa rao aminay betsaka za mety rayanitra totso betsaka e tsy tononoko tso fa misy ohatra ny hitrany hoe maka Brésil anao de tsy tanao ndraiky ambe folo ataony boninkazo fa mahay daholo izy rehetra fa tsy mety latsaka le manga nefa fa masaka ozy izy nareo firy ny voamanga ke amina fotona manga anakiray mba petrako amina fotsy fantanika raha misy manga maniry eo de firy ny voany tsy mara zany raha isaky ny raha misy manga maniry eo de misy voamanga firy ambonin'iny tahona manga iny manga amsandraka iny toizo be da be a tsy efa niny nanomboka mitsana daholo izy zao fa le ka zay ke le manga masaka zay tsy mila manongana fa mihitsana ho azy io mihitsana ohatra zao ministra ajo andrena anarivelo lasa ty aminay mihitsana Kristina Razana Maso flohany androm-panjakana mpanao lalàna efa lasa ty aminay viesana tsikelikely ohatra zay ay moa zay zany le sensanle manga masaka tsy ahongana fa mihitsana ho azy satria mininy le fotikevitra ny entina mandresy lahatra hoe zao no izy de matsapy le olona reo marina zany fa ty manao dérive dictatorial itotonga rety nefa raintseny tsy nyvadia nina anao ohatran zona ka ty raintse fa so ihany aloha iny aloha hany mbola tsy fotoana nilana an'iny mbola tsy manao merika atao amin'io zay ka fa le hoe ay ve nidikan'le manga masaka mihitsana ho azy olona tsirairay eo anaty misana tsirairay eo le izy ohatra ay nefa rany zany rehefa tapitra de le présidence isako zany nietrehitra mantsy le hoe le vahoaka mihitsy le vahoaka le fanjakana ray manontolo eny ny olona mihitsana ho azy za tsy miteny hoe ozongozonina fa raha tianao hiara hitsana zany le voamanga ozongozononao fotony de miara mihitsana daholo fa zay tsy tena hoe mihitsana ho azy zay ny manga masaka mihitsana ho azy de mihitsana tsirairay tak mahatsapa-tena ve Fidèle Razarapera fa nanenina tokotrany a tamin'ny 2009 efa nazavaiko foana zany isaka miteny za tsy nanenina mitolona nataoko satria nisy tsy nentina tolona valomanana de zay de ary zany ny asako tato anatin'ny tim rehefa miresaka président Ravalomanana ohatran'za miresaka aminao ohatran'za miresaka ampanao gazety ohatran'za miresaka ny hevitro ny teneniko anazy ary miaino izy zay ny différence ngeza be a miresaka amin'ny andro rajoely ianao a rehefa izy no mivanitika de tsisy zavatra raisiny zay zavatra tenenao anazy mba andramaka izy ny zavatra teneniko zany ho anareo zay miaraka amin'io rehefa miresaka amin'ny andro rajoely anareo a karaha ohatra ka ohatra moditra be izy mijery anao de miditra tsara anaty sainy zay le zavatra teneninao sady mivandraka be mihitsy izy fa rehefa izy mivanitika ohatra mitsikitsy iny de andana manova sujet hafa fa tsy raina zay resahanao zay ny dikany par contre miresaka amin'ny président Ravalomanana anao tena hoe miresaka amina président natoko a miresaka amina ray aman-dreny a tsy voatery ho ataony daholo zay ataoko fa metra-panontaniana izy efa misy zavatra tsy ekeny le zavatra teneniko hoe inona mahatonga Fidèle miteny an'izany de manazava hoe satria zay zany différence zay le fanaovana politika mila miaino anao ny olona miaraka aminao sy indrindra ny olona mitondra ny atoko misy anao mety amin'ny Fidèle mihitsy ny atoko ty satria be dia be ny atoko teto a tsika mifankalala tsara Fidèle fa tsy niela mihitsy ny lomano tao anatin'ity asa gazety ara-politique ty journaliste tao foana mety aminao mihitsy le atoko tim nidiranao raha miohatra amina hoe tsy nina tsy niditra MMM tsy niditra atoko hafa ny MMM ange tamin'izy zany vadika tim lasa aloha e MMM zany tamin'izy mivadika tim zao manko tantara misy olona tsy mahafantatra fa hoe nisy am'izay le politique zay a mandalo sehatra be da be ianao rehefa nenjehany andro rajoely zay sy toton arety a de niezaka andray anjara tamina fifidianana Sombaboaka zany efa latsaka Sombaboaka teto Antananarivo tam'izay fotoana zay za rehefa ilatsaka Sombaboaka teto Antananarivo de nandondomba ravarana antoko politika nandondona ny MMM tamin'izany fotoana zany fantatra azo zany Antananarivo zany de niezaka zay metraka sy ampiara-miasa fa tsy resy lahatra tamin'ny toton arety zany ny MMM tamin'izay fotoana zay fa hoe ty zay tsy mety rehetra ka vakina zay fa zay menada ihany any tiky anankiray de ina ndray nataonay rehefa aveo rehefa hita zany hoe tsy tafavoaka rehefa ty amin'ny MMM satria isaka anao tamin'izay latsaka ho fidina président Andry Rajoelina de anao fisehoana voalohany de tena tany katsaka tamin'izay
de rehefa hita hoe tsy tafavoaka le tao de lasa ndraisana nytontona tany amin'ny kamivital iaraka isika iaraka isika mamiratovy tam'izay fotoana zay a mamiratovy malala ministra mamiratovy malala no nandrindra ny campagne atao amin'ny kamivital de nyresaka atao zay de samy d'accord zay menadada ao fa tamin'ny ora farany a voasitona tany amin'ny Tinoka Roberto Totola nyaretsa za rery sisa nandeha nakany de tsy nampitovy hevitra any moa nanomboka teo zany hoe tsy mety kosa tsika miara miresaka makary de aveo anao kisaka rery de lasa efa nanomboka tsy nitovy tsara le tadiny teo de za rery nanaraka ny Camille Vital nanoana ny Camille Vital nakany lety hatrany parafaravola Ambatory Zaka tany atsimo sisa de après an'iny a de nandeha rery zahay zany ny aveo tonga fividianana solombavam-bahoaka de zay no nanampiny niaraka isika anay tam'izany fotoana zany tsy tamin'ny anarany niaraka isika fa nanangana mihitsy hoe masa zay latsahana teto Antananarivo fahatelo tam'izay i Rastany a de deuxième arrondissement Lantorakotomanga de za de nanomboka teo zany a niverina tany miasa fanaova gazety de tao amin'ny TV plus ndray de rehefa tao amin'ny TV plus de teo le mifandona teo moa zany tsy hoe mifandona fa tsy misy tsony le CPRMS teo amiko sy Nicolas Rabe Mananjara niaraka tamin'ny Nicolas Rabe Mananjara tamin'ny fotoana zany fa tsy niaraka tamin'ny Arety tao amin'ny démocratie mivantana sy mivantana zay zany le izy de iny a no nitondra an'le politika taty arina satria tonga indray ny présidentielle efa niaraka tamin'ny équipe ny Air Jonal mampianandresa taty amin'ny communication satria efa nanangana ny azeta indray tamin'izay fotoana zay rehefa nisitaka tao amin'ny démocratie mivantana satria tsy mety tamin'ny Nicolas Rabe Mananjara le fomba nitondrako an'le fandarana za tsy baikoana fandarana ataoko zay zany le izy de rehefa hita hoe tsy mety a de teneko izy hoe alohan'ny zananao fandarana tsika sanao mpinamana bon rehefa tsy mety le izy tsy tia ny andrava fihavanantsika roa lahy ty azo janona ny fihavanantsika tsy maintsy tohizana foana de aloha za mijanona za mitsy décidé aloha za hijanona loha hevitra farany fa mandeha fotoana fidèle base de liara ny hevitra fidèle manohana sa contre ny fananganana an'io ny fiasan'io any Tuliara mihitsy zany ahoana zao zany le izy lafiny anankiray fotsiny aloha zany a tsangakevitra tsotra rehefa nitondra Air Jonal mampianina de natao amin'ny base de liara izy moa ny olona contre amin'ny base de liara tsy ny olona ny radio ve ny tamin'ny andron'ny Air Jonal mampianina akoatra amin'ny base de liara de saika otrandrahana koa Somamanina izakay nanakana ny tao Somamanina tsy ny olona ny andro radio ve i totoa arety angeny mitazona mégaphone hoe misaotra anareo mihitsy fa tena hoe manohitra ny fitrandrahana ny reraka ibony tany sauvage ao sisy mandeva ny andro radio ny autorisation zay namena ny base de liara azadinona fa tamin'ny tetezamita ny nanomezana permis any Tuliara Sainte zay nivadika base de liara rehefa aveo izy zany amen'le autorisation andro radio fa rehefa tsy izy ny teo amin'ny fanjakana contre eny le izy zao izy miverina amin'ny fanjakana andondreny izy io zay atao principe fotsiny za tsy barabarainy ohatra zany fidèle ray fotsiny aloha zay ka ya zay ny manahirana anareo mpanao politika vetivety eo de mivofoto-kevitra fidèle avy hatramin'ny voalohany zany nanohitra an'io Tuliara Sainte lasa base Tuliara io na tamin'ny andro ny Air Jonal mana za tsy d'accord tamin'io ary midina tany a za ihany ny anotokana mpanao gazety aty amin'ny national fa tsy zareo a Tuliara midina ny teo amin'le tena base ny Tuliara Sainte base Tuliara mihitsy nanana sary nanao stand up teo amin'ny toerany mihitsy za ihany raha misy manana sy mamoaka sary tamin'izany fotoana zany efa contre an'io nanao émission niaraka tamin'ny député citeny tamin'izany fotoana zany izy député hoe iresaka ny tsy fetezana io nandeha tao amin'ny azeda zany namoaka ny tsy fetezana io zay nidika hatrany zany nefa contre azo vérifiena zany mbola isy zany hoe fandarana raisaray zany nataoko contre an'io zany hatrany tsy androany zany ny tendra hoe mety io Tinoka Roberto zany tena avo feo mihitsy ny contre base de liara hoe tena extermination mitovy any Hitler fa mihoatra no Hitler zany fanjakana azy vema de androany zany zareo mihoatra no izy satria rehefa zareo le izy de tsy mihoatra no Hitler fa rehefa retsy de mihoatra no Hitler zay le tsy ekeko fa ny tena zavatra manahirana za tany fotona hitako le aretina hitako le problème tany amin'ny rano mbola tsy mandeha le fitrandrana vo sondage hitako namonona le baobab rehetrarehetra satria poziny zareo le baobab de mematy le izy a sisan'izay dorany de tsy mety zany tsy mety zany donc mbola tsy mandeha le fitrandrana efa problème resaka fitrandrahana lazaina fa hoe teraka asa eo za miainao aminatina
région misy fitrandrahana ohatran'io fa ny olona ao aminay anga tsy miasa ao efa mangataka fa nika za mba avoary pourcentage sanareo hoe firisan-jaton'ny vahoakany loatra mangoro no miasa ao Ambatovy tsy maiko zafady mbola mandiratra an'izay le ary amin'ny tanindrazako ary ty tanindrazako avy amin'ny mamako le loatra mangoro avy amin'ny dadako ary ty lararia mbola mihoatra an'izay raha ohatra ka ataoko niveau an'ny resaka faripatrakarana sy fatrapahalalana dikan'izany mbola ambakaina plus ny olo ato loatra mangoro ary zany le ry dikan'izay tsy koty mihitsy de manindry izy tenenao isy asa ao ataony nefa le asa tsy hainy tsy manjony ny ainy de aloha izy andeha amin'iny miopy ny ainy de aloha izy iopy fazatrongesinao de aloha tsy trandrahana mihitsy zany le zavatra renao ambany eo raha mbola fantatra fa zavatra makarary no trandrahana ary io reportage eda be ny mamoaka hoe rehefa terrara ny kitianao de miteraka cancer zany ny zavatra mbolenao manjavona daholo potika sisisa ny rano lasa tsy eau potable ny ranomasina zany efa manimba zavatra tsy azo anaovanao fanjonoana ina ny veloman'le olo izy tsy mahefatsy io zay manana arena voajanahary atao hoe baobaba ny ala rehetrarehetra any ke misy azo tsy maniry afa tsy any iterenao fotsiny ny azo malany zany tsy maniry raha tsy any mangarara moa izy tinoka zay député tinoka tsy maniry raha tsy any fa mbola misy zany lovain-tsafo zany mbola betsaka ny karazana ala tsy hitanao fa rahafa-tsy io tsisy io raha tsy any fa rahafa tsy le fanaovana lakana igny tsisy io raha tsy any de zay io potehanao am'le izy ny alana mika de ozy izy ny député tinoka tamin'ny fotoanandro tamin'izy koa raha zany izy aripaka ao ambeo aby zany hoe tongisinao miala teo daholo zany io de ahoana ny anekeko an'izany fa le izy zay e satria azahoanjareo tombontsola izy andraha ny vola malaky fa raha vola asay voavoaka ny financement externe atsika de manambolitsika 5 000 milliards d'ariary ange ny financement externe prévu tamin'ny LFI fa manina tsy capable mamoaka an'io fanjakana zay farany indrindra tapahako ianao fa fony fotoanatsika tsisy LFR amty nefidela razara fatahorana député zany ve mazava zany e fa tiako am'izay tonga saina koa le député aminao ao sole lafy ihany eka fantatry le fahefanam-panatanteraka ny fahalemeny le fahefanam-panao lalana rehefa misolelaka izy de fantany danger raha vao mampiditra LFR eo izy satria le député misy zavatra ho takiny ao aminay amin'ny assemblée nge misy an'izany nomination natao de tsy omena karamy conseiller technique nasainy député nasaina nomeny député hoe nomevony conseiller technique anareo fa nga mety mandoko karama conseiller technique any finance de io zany takiny député hoe any amin'ny LFR atsika mifakahita kanjo tsisy elany ohatran'izay koa ny resaka siady io loha zany toetrandro mila mise à jour fatan'le zany ny elany ainy tsara mpoan'le député rehefa itaky an'izay ny carburant sy mbahoaka ny tapahany à 50%. Fatany itaky an'izay ny elany satria débat io amin'ny commission finance de fatany de ny elany fatahorana député ny tsy anaovana LFR fa raha ohatra ka ny bilan 384 milliards d'ariary premier trimestre ny kapitsika amin'ny recette fiscale ngezange zany atao fois 4 zay 384 zay tsy efa mahita 1 milliard 1000 milliards tsika milliards mahery mihitsy zay zany no gapitsika de maniny anao tsy anao LFR nefa 1000 milliards ny gapinao de mindre zareo milasa zareo fa hoe mifanaraka tsara amin'ny asafanambakambaka e de tsisy mifanaraka zany mifanaraka zany raha mampiditra 800 milliards d'ariary ianao de na mihoatra na 800 zany tafiditra ao isam-bolana fa tsy latsaka tsika mandeha mifarany tamin'ny premier trimestre 630 milliards d'ariary ange misy gapina 200 milliards d'ariary 202 pour être précis zay gap zay ve de ataonao hoe zavatra minime zay ny gapitsika zany 384 zany fitovy amin'ny recettsika ray volana ny gapitsika de manino tsika tsy manao LFR fa lazaina fa mifanaraka zany sika samy manao an'io finance publique io tsy ambakaina am'izany le vahoaka malagasy fa rehefa ohatra ka hoe matahotra député anao de zay zany ny anaovanao le firenena de zay ny tonana an'ity firenena ty hoe tsisy logika tsy mandeha araka lalàna sotranao tsisy sorany tsy ampy anao le fotoananao fa zany hoe atao kory ya de fazava-dehibe aloha nitondrany fidelana zanapera ny hevitra ao hoan'ny mpanaraka amin'ny fandarana silanga amin'ny manaraka mety izy fotoana ihany mbola eo misy zavatra kely fotsiny tsy maintsy précisena kely alohantsika andeha le hoe le resaka ivirenako le base delara teo zahay opposition manana apetraka ny texte hoe mampiantso ministre de ampiantso zay ministre ny environnement ny antony efa vita ny décret messier de hotenenay am'izay satria io no mitondra cahier de charge an'io base delara zay ny ampanatsoana azy zany hoe aloha zay hiadevitra amin'ny alalan'ny texte messier tsy nefa ohatrany manohitra n'le azonao tsara ianao zao namaky fa président actuel zao sera fa tsy namaky an'izany
azoko antoka mihitsy zato isanjato fa ianao mamaky de fantatra hoe contre an'io satria izy miteny alefa io dikan'izay tsy vakiny décret tapitra fotoanatsika tapitra fotoanatsika misaotra fidèle Dawary, ya raso. misaotra antsika mpanaraka ny fandarana veloma tompoko